Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio atalata faraika amroapolo ny volana marsa 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, anio dia anambara aminao aho ny nofy izay naseho an'ny Tompo tamiko vao andro vitsivitsy izay. Io nofy io dia fampitandremana antsika ny amin'ny fanompo-tsampy ary koa ny amin'ny zavatra izay ho avy ary efa tonga ankehitriny dia fanompo-tsampy lehibe izay ampiasain'ny Satana izany dia ny amin'ny intelligence artificielle. Zany hoe ny fahazahoako azy araka ny fanambaran'ny fanahy masina dia ny machine dia efa maka endrika ny sain'olombelona ary koa anataritany ny olona tsy ino an'Andriamanitra intsony fa izy zany no atao hoe Andriamanitra kely. Ny machine ry havana, ny ordinateur izay efa miteny dia ireny fitaovana ireny zany no lasa mihitsy hoe saina ho tompony olombelona. Ry havana, Satana no miasa ao ambadika izany ary indrindra io no ampiasainy mba iresahan'ny olona aminy. Ry havana, hivavaka aloha isika alohany amakiko ny teny izay nomeny Tompo ary koa ny fijorona vavolombelona izay ambarako aminareo. Dia hivavaka isika satria ny fanahy masina izy ihany no miteny, izy ihany no manana ny fahefana eo amin'ny tenantsika. Rehefa asainy miteny isika, rehefa tena mpanompony dia tsy maintsy miteny anavotany fanahy maro, tsisy azo afenina fa tsy maintsy miteny rehefa asainy miteny. Ka ny nofo rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao, na izay iteny ary na ianao izay andray izay iaino, dia oka ny fanahy masina no hiasa ao anatinao na iza ianao, ka tena iova tokoa ianao ary tena iaino ny fampitandremana izay omeny fanahy masina antsika. Hivavaka isika tompoko. Ry Tompo Andriamanitra eo, mideranao, mankalazanao, manajanao izay Jesosy, satria ianao no Andriamanitra, ianao no avo indrindra, ianao no lehibe indrindra raha eo, ka tsy misy miafina eo anatrehanao. Fa hita miariary avokoa. Tompo malala o, te hamonjy anay zanak'olombelona ianao, mbola miantso anay foana ianao, amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny fahitana, mananatra anay foana ianao Jesosy, amin'ny teny maro. Ka mangataka aminao Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao, misandrata ianao, misandrata amin'ny alalako Jesosy. Satria fitaovanao aho fanahy masino, tempolinao, piasanao, voninao anambara zay tianao ambara. Ka ny nofoko dia mangina tsy anakery tsy anapahefana eo anatrehanao, fa mietry izany, fa ny fanahy kosa no miakatra anao ny asanao. Ka mitenena fanahy masino satria piasanao aho, piambona no ny antsonao ahy, ka iambona ny olonao aho, ampitandrina ny olonao aho. Jesosy Tompo, mangataka ny ranao, andrakotra ahy sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa matin'ny Satana rehetra, zanatsipika zay mitady alefany, dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, tsy anakery tsy anapahefana aminay izany, satria ny ranao dia afo mandevina, mandany ny fahavalo rehetra. Ka adorana amin'ny ranao zany Jesosy ary afatotra amin'ny ranao ary atsipy any andavaky ny fariefy mandrakizay izany, tsy anakery tsy anapahefana aminay. Misaotra anao Jesosy, ny ranao Tompo dia manda afo manodidina anay, tsiraray avy olonao. Misaotra anao Jesosy, misandrata Jesosy eo anatrehan'izao tontolo izao. Misaotra Tompo
Alléluia. Amen. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, araka ny teniko izay tery-ampiandohana dia nofia naseho an'ny tompo tamiko vo andro vitsivitsy izay. Dia noho ny foao ny maraina dia nangataka fanamarinana tamin'ny tompo. Ohatra ny fahazarako izany dia tsy maintsy manao an'izay foanao mba alalako tsara ny tena tiany ambara ary tena alalako koa hoe izy ve no nanome aya ilay nofy. Ry havana, ny tompo dia tena mampitandrina antsika foana. Ny teny nomeny dia tena nanamarina ilay nofy nasehony tamiko. Ary tena sadaikatra be hoe ahoana no anambarako ilay nofy. Fa rehefa miteny ny fanahy masina hoy aho rehefa mandidy dia ny nofiko tsy manana droit intsony. Tsy manana lalàna intsony fa ny fanahiko no miasa. Ka ny teny nomeny tompo ay ny maraina dia tao amin'ny mpitoriteny. Mpitoriteny toko 7:4. Hoy ny teny tompo ovakiko amin'ny anarany. Na ny fitiavany, na ny fankalany, na ny fialonany dia samy efa levo na ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay izy amin'izay atao ety ambaniny masoandro. Amen. Ry havana, io teny io dia manambara ny amin'ny olona rehefa maty. Oka ianao no amaky an'io teny io ao amin'ny mpitoriteny toko 7 oka ovakinao manontolo izany. Tena nanamarina mihitsy ny amin'ny nofy izay nomeny tompo ay. Mampatahotra ry havana ny zavatra ho avy. Ary efa miseho amin'izao fotoana izao. Efa ho farany isika izao. Satria efa ho avy ilay antikristy aka ny toerany. Izay no mahatonga ny zavatra mikorotana eran-tany raha mahatsapa isika. Tena efa kely sisa. Ary efa nisy no tantaraiko teto momba ny amin'ny ilay antikristy ho avy. Ry havana, ny teny hafa ihany koa izay nomeny tompo anio raha nanomana an'izao fotoana izao aho dia ao amin'ny mpitoriteny toko 2:4. Teo zany no tonga dia hitako. Fa novakiko nanomboka teo amin'ny 5 noho ny aveo. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Toy ny tsy afantaranao ny lalana alehan'ny rivotra na ny amin'ny fitomboan'ny taolana ao ankibony izay manana anaka, dia toy izany no tsy afantaranao ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Amin'ny maraina dia afafazo ny voanao, ary amin'ny ariva dia azatsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay hovanona na itsy na iry, na angamba samy hovanona avokoa izy roa tonta. Amen. Io amin'le fahenina izany dia manambara ny tompo miteny amiko hoe mila mamafy ny voany ny tenin'Andriamanitra, ny teny izay nomeny ay. Satria tsy ho fantatro izay hovanona. Ny tompo ihany no mahalala. Izy irery ihany no mahalala. Ianao izay manatrika eto izay manaraka an'ity YouTube ity dia misy maro ianareo ato. Fa tsy haiko ny momba ny fiainanao. Misy ny manoratra amiko hoe niova, voninahitra ao an'Andriamanitra, be raha ho azy irery ihany, na dia tsy fantatro aza ny mombanao. Misy koa nefa no manaraka ato fa tsy mety miova. Anao sy ny tompo izany. Engane mba tsy ho tara, fa engane tena iova ianao tompoko. Ry havana, mahereza mandrakariva na iza ianao. Eto amin'ny 5 dia manambara ny amin'ny tsy alalansika ny zavatra izay ataon'Andriamanitra, na ny lalana alehan'ny rivotra ara, na ny amin'ny fitombon'ny taolana ao ankibo ho an'izay olona zany be voka.
dia toy izany no tsy afantarantsika izany ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Ry havana, tena marina io teny io rehefa ohatra ka hoenao ny nofy izay naseho any tompo tamiko rehefa aveo. Dia ny versi anankiray koa izay nomeny tompo dia tamin'ny fitoam-bavaka nataoko anykeo dia ny teny sahady na mbola tsy nivavaka ary aho. Ilay teny ao amin'ny Salamo 139 manambara an'le hoe izy no namolavola ay tao anatin'ny kibony reniko. Amen. Ianao ihany koa manambara zany ny tompo fa isika tsiraray avy dia asany tanan'Andriamanitra. Na dia fony mbola tsy ary fady aza isika dia efa fantatr'Andriamanitra avokoa ny momba antsika rehetra. Ary teo ihany koa tamin'izany nanomana an'izao dia ny teny ny fanahy masina hoe izy no mandinika ny fo sy ny vo. Ao amin'ny bokin'i Jeremia zany 9:10. Ovakintsika io dia ijoro vavolombelona ako. Jeremia 7:10 9:10. Vakintsika zany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izao Tompo no mpandinika ny fo sy mpamatatra ny vo mba anomea ny olona rehetra araka ny aleany avy dia araka ny vokatry ny asany. Amen. Ry havana, izy Andriamanitra no mpandinika ny fo sy mpamatatra ny vo. Zany hoe izy zany no mahalala ny momba antsika tsiraray avy na isika ary tsy mahafantatra ny ao anatintsika. Fa izy no namolavola antsika araka ny teneniny tary amin'ny Salamo. Dia eto izy ato amin'ny bokin'i Jeremia fa izy no mpandinika ny fo ary mpamatatra ny vo ary koa mba anomeny olona rehetra araka ny aleany avy dia araka ny vokatry ny asany. Ry havana, isika izany dia andray valikasa eo anatren'Andriamanitra. Raha ohatra ka tsy mankatoa an'Andriamanitra isika fa mankatoa zavatra hafa, ohatra hoe ordinateur na koa ny ray aman-drenitsika na koa ny prêt-à-pot amintsika na ny vadintsika na ny zanakantsika na iza no ankatoavitsika akoatra an'Andriamanitra dia afo be no miandry antsika. Satria Tompo mazava tsara fa izy no mpamatatra ny vo ary izy no mpandinika ny fo. Satria Tompo izy no namola vola antsika fony mbola tsy ary fady isika ary izy any koa no mpandinika ny fo sy mpamatatra ny vo. Amen. Ijoro vavolombelona ako alalanao hoe inona no mahatonga izany tenin'Andriamanitra izany no tonga amintsika anio. Ny Tompo no nanome ny teny, ny fanahy ny Tompo no nanome ny teny. Dia azava aminao ny tiany ampitandremana antsika. Ry havana, nanofy aho tamin'ny alarobia 15 ny volana Marsa. Zany hoe isika zao anio fa 20 ny volana Marsa. Zany hoe tamin'ny herinandro zany. Efa ho herinandro rapitso zany ilay nofy nampanofisin'ny Tompo ahy. Ny nofy izay nampitandreman'ny Tompo ahy sady ho anao ihany koa dia nanofy aho hoe hitako zany tao anatin'ny nofy ilay papako izay efa maty efa ela amantaonany maro ny papako. Dia hitako zany tao anatin'ny nofy hoe niditra tamina
trano anankiray zany ahako. Ilay nofo zany ohatrany hoe trano nipetrahanay tamin'izay mbola tanora, tamin'izay mbola ankizy zany tany a Madagasikara. Dia no niditra tao amin'ilay trano zany dia hitako mipetraka zany ono izy io. Dia eo anoloany ambonina latabatra misy ordinateur. Zany hoe olona efa maty zany satria na izy ara zany dia tena hoe efa maty ohatra ny lokona faty ireny. Dia eo anoloany zany misy ordinateur zany misokatra. Dia manodidina azy hitako zany ny prêt-à-pot amiko vitsy. Dia ny reniko ny teraka aiko. Ry havana, ny zavatra nahavariana ahy tao anatin'ilay nofy dia hitako hoe niditra tao amin'ilay toerana dia mbola mahare feo zany ilay ordinateur zany miteny. Okenao anaraka tsara ilay nofy satria parabole, tena hoe fanoharana izany no tiany tompo ambara amitsika. Dia eo amin'ilay ordinateur zany misy fahazavana hafahafa izany mivoaka misintona fahazavana avy eo amin'ny andriny ilay raiko izay efa maty. Zany hoe eo amin'ny andriny misy fahazavana kely voasintony, zany hoe mifandray zany amin'ilay ordinateur. Dia miteny zany ilay ordinateur. Misy feo mivoaka avy ao amin'ilay ordinateur. Ilay raiko efa maty tsy miteny satria maty. Araka ny novakintsika tao amin'ny bokyny mpitoriteny. Dia ilay ordinateur zany misy feo mivoaka fa tena feo ratsy zany, ohatrany hoe feo mampatahotra zany raha ohatra ka hoe matahotra ianao. Zany hoe tsy feo avy amin'Andriamanitra. Dia no ny tonga zany dia nantany hoe fa inona no zavatra miseho. Dia no neveo ny teny zany tsy haiko na ny anankiray tamin'izy ireo ny teny hoe ohatraohatran' zao hoe io no firesahana afahana miresaka amin'Andriamanitra. Ry havana, zany hoe ilay ordinateur izany no hoe ho firesahana afahana miresaka amin'Andriamanitra. Ry havana, dia eniko ny fanahy masina ny teny hoe intelligence artificielle. Naverimberiny imbetsaka zany intelligence artificielle. Ry havana, ireo fianakaviako izany nanambara zany hoe ny ordinateur avy ao zany no hoe afana mifandray amin'Andriamanitra. Satria ilay teny dia eniko mihitsy hoe ohatraohatran'izao hoe io no afana miresaka amin'Andriamanitra. Zany hoe ilay feo mivoaka avao no hoe Andriamanitra mamaly. Ry havana, tena zava-doza no miseho eto amin'izao tontolo izao. Ny fanahy masina nampafantatra ay fa fanoharana ny amin'ny fanompo-tsampy amin'izay miseho any amintsika Madagasikara. Mbola maro be no miresaka amin'ny maty, amin'ny raintsika maty, amin'ny reniny izay olona efa manana reny maty, amin'ny zanaka maty, amin'ny prêt-à-pot maty, amin'ny renibe na dadabe efa maty. Dia miresaka amin'ny maty. Ny ten'Andriamanitra dia manambara hoe tamin'ny novakintsika tao amin'ny mpitoriteny, na ny fitiavany na ny fankalany dia efa adino avokoa izany rehetra izany. Tsy manana anjara ety ambany masoandro intsony ny olona izay maty. Ry havana, nisy fianakaviana malagasy izay fantatro ireo olona ireo dia mbola mivavaka amin'ny razana, mbola manompo sampy.
mbola manao an'itony hoe fête de mort itony. Io naseho an'ny tompoay koa atao anatin'ny nofy manambara ny amin'ny fomba tsampy ny firesahana mirazana no ampitandreman'ny tompo antsika. Eo ihany koa ny tena tia ny fanahy masina ambara momba n'izany dia ny amin'ny zavatra zay ho avy ary efa tonga ankehitriny, dia ny amin'ny intelligence artificielle hoy aho, izay naverimberiny, zany hoe ny ordinateur. Dia rehefa ohatra ka mampiasa azy isika dia fatatsika tsara fa manolontsaina antsika io. Izany no mahatonga ny hoe intelligence artificielle, ny dikany dia hoe fahaizana artifisialy. Ry havana, zavatra tsy avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'Andriamanitra fa robot. Raha mahita isika am'izao aty ampitan-dranomasina dia efa betsaka ny robot misolo ny asan'olombelona. Be de be ny olona voaroka amanasa satria tsy vita ny olona intsony ny asa fa robot no mampiasa azy. Efa misy ny tomobila izay tena hoe tsy mila kasina akory ny volant fa izy ihany no mitondra anao. Ry havana, efa misy ny robot any amin'ny internet afaka jerenao efa mamindra mihitsy ary tena hoe antanin'izy ireo dia miteny mihitsy hoe tsy mino anizaniza. Afaka jerenao manambara izany fa io ilay efa voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyny Apokalipsy 3:12. Ny robot dia tsy misy an'Andriamanitra ao. Izay natonga fanahy masina namerimberina ny amin'ny hoe intelligence artificielle. Ny olona amin'izao fotoana izao dia efa manomboka mino ny robot toy izay mijery an'Andriamanitra. Oka isika tsy ho voafatotry ny zavatry ny tany. Oka isika tsy ino foana intsony. Miala amin'ny fivavahana mirazana tompoko. Satria toy ny olona mivavaka amin'ny maty ihany. Ny maty tsy manana valim-pity, ny maty tsy mahay miteny, dia toy izany ihany ny olona izay matoky amin'ny robot, matoky amin'ny ordinateur. Ry havana, zava-doza mitenene izao ny robot ary fantany mihitsy ny zavatra tokony ho teneniny. Tsisy an'Andriamanitra ao, tsisy an'Andriamanitra ao. Efa lasa lavitra izany atya Eropa. Efa tena lasa alavitra be ny momba ny amin'ny robot atya Eropa. Ry havana, atỳ aminay dia misy ny caméra mahafantatra anao raha eny an-dalana ianao. Efa misy marika isika efa misy marika isika. Ka oka hitandrina ho avy ny fotoana tsy ahafahana manao na inona intsony. Izy no andidy izao tontolo izao. Asan'ny Satana izany. Ka oka isika hitandrina. Tena ifo. Ry havana, oka isika ametraka ny fatokintsika amin'Andriamanitra. Araka ny teneniny tamin'ny teny izay nomeny dia hoe izy no namolavolantsika tao anatin'ny kibony renitsika. Ao amin'ny Salamo 139. Ary koa novakiantsika teo tao bokin'i Jeremia, izay manambara fa izy no mpandinika ny fo. Ry havana, enganeka tena hitraka hijery ny lanitra isika tsiraray avy. Ho avy Jesosy, mijoro tsara tompoko, miala amin'ny fanompo-tsampy. Na statuara io dia oka hisaraka amin'izany ianao. Satria raha ny aino ianao ny vavaka izay navoaka koa omaly dia ho fantatra ho tsara. Ao amin'ny Salamo 5:10 fa tena tsy miteny, tsy manambava ny sampy, tsy manatsofina, tsy manamaso,
ry havana zavatra noforon'andriamanitra anjakantsika nefa ny firy ny olona mivavaka amin'ny tapakazo na tany manga izany. Zava-doza re tompoko tahaka ny fivavahana amin'ny maty ihany izany. Mibeba fefa kaiky Jesosy, miova re tompoko fa tiantsika ny tompo. Ajanoko hatreny anio fa raha mbola misy ny fotoana omeny tompo dia mbola miverina eto ihany aho. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.